Salame, laly tsara bilaly, mbola tsara vô. Anio isika dia iresaka ny bazary dépôt. Zay moa no mahazatra ny mponina Toamasina miteny hoe bazary dépôt. Fa inona tokoa aloha ty dépôt resahana eto ty? Dépôt Manangareza, zany hoe eny amin'ny lalam-by zany, tsy eo akory zany ny dépôt fa ny dépôt dia dépôt Manangareza eny amin'ny lalam-by. Fa inona aloha ny atao hoe dépôt amin'ny lalam-by? Ny dépôt dia toerana anaovana réparation na loha-masinina na locomotive diesel io na vapeur. Averiko indray fanaovana réparation na loha-masinina na vapeur io na diesel na ihany koa ampidirana rano tamin'ny andron'ny vapeur. Iverenantsika vetivety ny tantaran'ny lalam-by. Nisy dépôt efatra teo amin'ny TCE Tananarivo Côte Est, ny dépôt Manangareza, ny dépôt Anivorano ary ny dépôt Moramanga ary ny dépôt Antananarivo. Rehefa taty amin'ny fahaleovatena dia niendanja lay dépôt ny Anivorano, lay gare Anivorano Est io resantsika io dia lasa dépôt telo, dépôt Manangareza, dépôt Moramanga ary dépôt Antananarivo. Raha ny tantaran'ny loha-masinina aloha dia locomotive vapeur no nampiasaina teto amintsika aloha tany am-piandohana. Ny atao hoe locomotive vapeur dia mampiasa kitay dia mampiasa rano, ka amin'ny dépôt no mampiditra ny rano. Misy fotoana koa ny loha-masinina any antenantenan-dalana eny no mampiditra rano, zany no mahatonga ny olona amin'iny TCE iny miteny hoe ny tanànanay dia amin'ny toerana fampidirana loha-masinina rano taloha. Ilayntsika amin'ny fizahan-tany zany fanazavana zany. Tamin'ny taona 1948 nanomboka ny dieselisation, zany hoe nanomboka nampiasa diesel, locomotive diesel ny lalam-by. Tamin'ny taona 1958 no tsy nampiasa intsony ny locomotive vapeur ny lalam-by. Ka iverenantsika vetivety amin'izay ary lay dépôt Manangareza, dikan'izany bazary any akaikin'ny dépôt Manangareza no tokony ho izy na hoe bazary mankany amin'ny lalan'ny dépôt. Fa iverenantsika ihany koa ny tantaran'io bazary io. Tsy teo leo ao amin'ny toerana namboariny amin'izao fotoana izao io lay bazary namboariny Ambatovi aloha, taty akaikikaiky teo nisy tany malalaka zay. Tany malalaka nahitana lalam-by izay mankany amin'ny pôle fluvial Manangareza. Rehefa tsy nampiasaina ny lalam-by dia nijanona teo ilay tany malalaka ka dia nanaovana terrain-ball fanaovan'ny SMR entraînement na ny société malgache de raffinage na ny lasa Solimata Théorine, nanaovan'ny Cheminot Razalo Besetroka entraînement, nanaovana tolona ihany koa teo na Morengy ihany koa. Rehefa tamin'ny fiandohan'ny République faharoa tamin'ireny fotoana nanamboarana ny firaisampokotany reny dia nanorenana tsena anankiray teo ilay tsenany varotana laoka, dia nanomboka teo dia lasa feno trano sy lasa feno tsena. Zay le tsena teo aloha zany taty aoriana vao misy an'ilay tsena endrika ny amin'izao fotoana izao io. Ka raha miteny zany ianao amin'izao hoe bazarin'ny dépôt dia dépôt Manangareza no resaka eto, ny an'ny lalam-by zany. Nefa lalana mankany amin'ny dépôt ngano maromarona kokoa na hoe eo akaikin'ny dépôt Manangareza, ka tsy tokony ho bazarin'ny dépôt zany no antsoina azy na hoe bazarin'ny Manangareza, satria eo akaiky eo ny EPP Manangareza sy ny pôle fluvial Manangareza na koa hoe bazarin'ny Androanga. Zay no fotoanantsika androany, sombo tsara amin'ny dian'ny tantara manaraka.